Fa anisany ahitana fianakaviana marefo amin'ny faritra Atsimo Atsinanana natao anatin'ny taona maro. Nandritra ny 5 taona dia nisy ny fandarana asa ny fanjakana nampiana azy ireo na ara-bola na ara-pitaovana na ara-piofanana. Tao anatin'izay 5 taona izay dia efa maro ireo fianakaviana naleo teny atao riny nametrahana ny fandarana asa ny gouvernemanta malagasy miaraka amin'ny ministeran'ny mponina izay efa matsimbola avy amin'ny banky iraisam-pirenena ary tanterahiny vide. Hatramin'andraisako ny vasinankonina zany a nampiovagny fiainako. Dia klasy dia 3e zany ny zanako nanomboako nandraisako vasinankonana. Dia ny raika ma zany somary mbola kelikely zany tamin'izany a dia ny vola azoko tamin'iny zany nandrisako ny zokiny. Dia nahatongavany amin'ny université zany. Dia nahafaka baka anazy. Dia amin'izao zany ny zokiny zany efa mampianatra. Dia rehefa tafita baka zany le zokiny a dia nampidirina amin'izay le zanjiny satria efa misokatra amin'izay le sagnany zanjiny. Dia manesy ny zanjiny zany ny vokasoa azonay amin'ny zokiny amin'izao. Dia ny karamany zokiny zany efa nanisena ny zanjiny. Dia faharoa magnaraka an'izay rehefa mandray vola iaho dia tsy maintsy miaraka ao zany manao tahiry. Dia mizara telo zany le vola. Dia ny ilany atao tahiry. Isonjovana ny hoavin'ny ankizy. Dia amin'ny tahiry iny angalana ny écolage. Dia ny ilany ampiasaina, sonjovana ny isan'andro amin'ny sakafo ny ankizy.